Iza mifaly androany. Iza mifaly androany. Teneny eo akaikinao hoe tonga soa ianao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny fifalitsika efa nizara pastoration, fifalitsika fifalian'olona afaka, fifalian'olom-bovonjy, fifaliana hafakely, fifalian'ny olona voadio sy voasasy. Amen. Androany raha tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, raha tena sokafanao marina ny fonao, tena mifotsotra, tena feno etaety ianao tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tena miandry anazy ianao, miandry anazy teny aminao ianao, dia afaka mananteny ianao fa ninona afaka mitanteraka eo amin'ny fiainanao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ninona mety zavatra eritreretinao fa tsy possible eo amin'ny fiainanao, tadio fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia afaka ny possible ny zavatra rehetrarehetra, satria ny Andriamanitra tokontsika dia Dieu des cas impossible. Amen. Zany zavatra zany tsy ohatrany hoe isaky ny tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika dia ohatrany hoe entina hampaherihery antsika fotsiny vetivety, fa ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mampaherihery vetivety, fa fanatrehan'Andriamanitra mampahiratra masom-panahintsika. Ary rehefa mahiratra masom-panahintsika dia mahero azy tsika. Dia mihery azy tsika ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy vetivety zany hoe eto ianao maherihery dia voky mivaravarana ianao dia me faible, fa mihery azy tsika, ny fampahiratana azy tsika dia maharitra mandrakizay. Ohatra ny fifalian'ny famonjena izay azontsika mandrakizay. Amen. Mety betsaka ny olona manontany hoe inona foana ary ty resaka fanatrehan'Andriamanitra resahan'reto ato isaky manomboka amin'ny fotoana, isaky ny ao amin'ny fotoana dia eny foana ilay hoe fanatrehan'Andriamanitra. Mety betsaka mety mbola tsy mahazo an'izy hoe fa inona foana ilay fanatrehan'Andriamanitra. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia eo amin'ny toerana izay misy ny tenin'Andriamanitra etsehiny ny fanahy masina. Eo amin'ny toerana izay misy ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny fanahy masina, ny vomoan'ny fanahy masina. Dia ny fanatrehan'ny présence de Dieu zany tsy voatery hoe amin'ny toerana anankiray hoe eto fotsiny, fa n'aiza misy tenin'Andriamanitra velona ao am-ponao, miaraka amin'ny fanahy masina manenjika anazy dia miaraka aminao fanatrehan'Andriamanitra n'aiza misy anao. Tadio zay, tsy eto fotsiny fanatrehan'Andriamanitra fa rehefa connecté anao amin'ny tenin'Andriamanitra, connecté anao ny esprit, etsy amin'ny fanahy masin'Andriamanitra iny teny velona ao anatinao iny, dia mameno anao mihitsy ary ny fanahy masina, manaraka anao n'aiza ny fanatrehan'Andriamanitra. Izay mahatonga anao hoe n'aiza na any am-piasana ianao, na ao an-trano ianao, na eny am-mpivarotra ianao, dia ilay fanatrehanao anatinao mahakasika olona. Tsy voatery miteny kory ho vavanao, tsy voatery mitorikory ianao, fa misy fanatrehana hafakely mameno ao anatinao satria misy teny ijoro vavolombelona kely fotsiny any amin'izay zavatra izay. Rehefa ilay andeha hiasa reny, rehefa ilay andeha hiasa zany dia misy fotoana tonga dia mandeha eny an-dalana eny dia misaintsaina tenin'Andriamanitra. Ohatrany hoe misy tenin'Andriamanitra zany atao amin'ny fanahy masina tonga atao anatiko, dia saintsaiko ilay izy eny an-dalana eny dia méditer anazy eny, dia mameno anao azy eny ny fanahy masina. Tsy tanako intsony satria le teny velona hozy izy ny tenin'Andriamanitra, hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Dia le teny nataon'ny fanahy masina tonga tato anatiko eny métro eny an-dalana eny, velona le izy, na tonga misy espoir sy mampisy zavatra tsy haiko ny expliquena anazy, fa mameno anao fanahy masina. Dia tsy tanako intsony fa eny an-dalana eny migogogogotomany, dia ny olona rehefa varina hoe inona koa ty mahazo an'ity. Dia tsy le sensation tiako ampitaina aminareo, fa hoe le famenoan'ny fanahy masina izay ao aorianan'izay misy efehany le izy amin'ilay mpampiasa anahy, lasa voakasika koa izy, lasa touché amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra miaraka amiko foana koa izy, dia misy fifaliana ohatra hoe misy zavatra nasorena ara dia ianao gaga satria lasa tonga ny aminy koa ilay fifaliana. Androany
adaontsika tena hoe aneo an'izay fifaliantsika izay ozy tsika tsirairay tena falitsika no ny fifalian'ny famonjena ny fifalian'ny afakitsika izay no naverino fanahy masina izay teny izay tamin'ny alalan'ny mpanompony a hoe tena olona voadiotsika olona afakitsika olona namasinitsika tsisy afaka manovan'izany na satana raha tsy afaka manovan'izany dia ndao aneo an'izay fifaliana izay a ao anatin'ny tirity a aza asiana retenu mihitsy rehefa ame voninahitra an'Andriamanitra ianao fa nafany ianao e nomeny fiaina nomeny ao amin'ny aminy rehetra nataony ao aminao dia en retour a ndao tena aneo an'izay fifaliana izay ame voninahitra anazy tsika aza manisy retenu iza mihitsy ianao rehefa mame voninahitra an'Andriamanitra aza manisy retenu iza mihitsy ianao rehefa nandratra ny anarany. Alléluia. Quand tu me dis, allez viens, prends ma main. Allons dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Oh, le Seigneur est au rendez-vous. Oui, le Seigneur est au milieu de nous. Sans mon immense, entrant dans sa présence, faisant sa connaissance, chantant ses louanges avec tous les anges pour le célébrer. Faya, 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 oh, faya la guitare. Faya, 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 oh. Quand tu me dis que tous mes amis, toute ma famille, tous mes amis sont réunis dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Oh, ensemble, prions notre Père, ensemble, recevons sa lumière. Son nom, recevoir ses dons, toutes ses bénédictions. J'ouvre dans mon cœur, j'accueille le Seigneur, c'est le bonheur. Alléluia. Faya, faya, oh, faya ma guitare. Faya, 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 oh, faya. Fire,
Makasitraka anao zay Andriamanitra ray masina tsara indrindra, Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra lehibe indrindra, le Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao. Manome voninahitra anao zay, manandratra anao zay, faly ny fonay, tena faly zay manana anao, faly zay fanovidinao, ary faly zay fanatsanganao zanakao. Misaotra ray io, misaotra ny amin'i Jesosy Kristy zanakao, izay nafonao ho anay Jesosy. Nafonao anay, makasitraka Jesosy ny amin'ny asa-pamonjena nataonao anay, tena feno loatra ny fonay, feno loatra ny fonay Jesosy Kristy, ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny zavatra sarobidy izay nataonao anay. Misaotra anao zay fa ny masina ny amin'ny fanatrehanao eto ihany koa, mino zay fa eto ianao Andriamanitra ray zanaka ary fa ny masina, mino zay fa eto ianao manatrika eto ianao, ary miasa sady ianao en œuvre sady ianao anatin'ny fonay tsirairay avy any, tsy manatrikasika eto fotsiny ianao fa miasa ianao, mitondra transformation ianao, manova anay ianao, manitsy anay ianao, eto ianao, mampahiratra masonay ianao. Misaotra ny amin'ny fitarianao anay fa nay masina, tarifony zay ho amin'ny lalanao, tarifony zay ho amin'ny sitraponao, tarifony zay ho amin'ny lalana mandrakizay, dia ao amin'ny didinao zany. Misaotra Jesosy io, misaotra Jesosy io, amen. Hozy izy Jesosy mihitsy ny teny eo amin'ny Jaona 4:7 hoe fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka marina amiray sy ny fanahy, amiray amin'ny fanahy sy ny famarinana, fa ndray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Hozy izy ny message ny pasteur ankeo hoe efa tonga hozy izy ny andro, efa avy ny andro ary efa tonga ankehitriny. Dia tokoa Jesosy miteny hoe avy ny andro ary efa tonga ankehitriny. Tsy miandry andro tsony zany fa efa tena ankehitriny. Aza miandry andro tsony ianao rehefa anatona Jesosy, aza mangatam-potoana tsony ianao, fa Andriamanitra amin'izao fotoana izao tena mitady fo authentique, mitady fo marina amin'izay izy amin'izao fotoana izao, mitady fo izy tsy entiny tsy laingan'ny sentiment zany tsony rehefa manatrika fanatrehan'Andriamanitra, mitady fo izy tena marina authentique, tsy mandeha amin'ny fahazarana tsony rehefa mandeha amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, na mivavaka na manao ny asan'Andriamanitra, na mity olona ninona zavatra ataonao, ny asa fanomponao sy ny fanaranao an'Andriamanitra, ataovy authentique amin'izay, ataovy amin'ny fahamarinana amin'izay fa miandry an'izany Andriamanitra ankehitriny. Aza mandeha amin'ny fahazarana tsony, aza mandeha amin'ny sentiment tsony. Raha mpitomany izy mifanahy masina ianao mitomany fa raha tsy te hitomany ianao, raha tsy ampitomany izy ianao aza mitomany, aza avela hoentin'ny émotion anao zany tsony ianao fa mitady olona vrai Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Be dia be loatra ny olona mamita teny, be dia be loatra hozy izy Jesosy ny olona tafalatsaka anatin'ny fanontahantena. Miteny foana vava, miteny foana vava, tiako ny hafa, tiako ny olona hanompo anao, fa tsy hita mihitsy zany hozy izy Jesosy. Mitady olona vrai adorateur hozy izy Jesosy, raha tsy ao amin'ny vava tsony, fa tena ao amin'ny fo, eo amin'ny acte hozy izy Jesosy. Efa andro faran'izao reto ndao tena angetahetana izay authenticité dia tavin'Andriamanitra izay amin'izay.
aza manay koa ajambainy satana tso fa satana am'izao tena mitady distraire partout les moyens ajambaina ny masom-panahtsika aza manaiky tsony partout les moyens satana am'izao andro faran'izao mitady distrait atsika tady aveuglé atsika be de be ny olona tavalataka ao anaty assoupissement spirituel androny réveil zao tsika manomboka an'le réveil fa tsy ny olo-kafa aloha tsika mila mi se réveiller aux yeux de Jesosy tsika mila authentique mi se réveiller aux yeux de Jesosy fa tsy ny olona aloha tsika aloha tsotra Jesosy tsotra nampifanatranao tsotra namitenona Jesosy ndao anatin'ny tiry ty dia tena tolory ataovy bridana eo anatrehan'Andriamanitra ny ao am-ponao ao anatin'ny tiry anankiray ity ninona zavatra ao am-ponao mbola maneritery anao mbola misy olona ohatra ny hafahafa zany ianao vao mahita anazy na misy toe-javatra zany ataovy tena clean ianao anatrehan'ny clean amin'ny fonao eo anatrehan'Andriamanitra fa zany ny tedaviny amin'izao am'izao etany misy anao zao ny ao anatinao atory anazy mifonao inona mety mbola fahotana mihafa antany io izy inona Jesosy nandaontsika anao ohatrany Davida androany hivavaka ohatrany Davidtsika hoe tinio Andriamanitro fantaro ny eritreritro izaho raha mbola misy lalana mampahory ato anatika dia tario amin'ny lalana mandrakizay tario amin'ny lalanao J'abandonne mes désirs, t'adorant, l'esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Santo Jesus nitokila mandaka anay Santo Jesus ny etaeta izay ataonao anatin'ny fonay ankehitriny ataonao anatin'ny fonay ankehitriny hoe mangetahita famarinana izay tsy
teo voafitaky ny tenanay tsy ianao rery ny fitahinay tsy miprochainy rery ny fitahinay fa ny zava-doza dia tenanay mihitsy ny fitahinay ampio zay jesosy tena ndeha araky ny fanahy miobeira ny teninao mifikitra ny teninao ary mandeha araky ny instructionnao izany no araky ny fanatakinao sotra jesosy gardeo zay fanay masina gardeo zay ho ao ny sitraponao foana gardeo zay tsy ho distrait zany mihitsy jesosy esory aty anatinay ny zavatra ratsy mety manelingelona tsy hahafahanay misitraka ny fitenao hoe miaina ao anatin'ny famonjena fanafahafahana tanteraka inona mbola manakatsakany tsy hahafahanay tena mifany tanteraka miravoravo ao anatin'izany fahafahana nomenao anay izany a izany fanadiovana sy famasinana nomenao anay izany a dia esory tory amin'ny afofanainao masina tory jesosy dia tsy nambole ny tananao rehetra atao anatin'ny fonay ao anatin'ny eritreritray ao masonay na mijery an'iny zay na mijery toe-javatra ohatrany ahoany zay diovy ny masonay araky ny teninao hoe raha mazava ny masonareo dia mazava avokoa ny tenanareo rehetra diovy ny masonay tsy manafy jery ratsy antsony zay jesosy a diovy ny sofinay tsy hanana fieno zavatra ratsy antsony diovy jesosy a tario zay ho amin'ny lalanao tario zay apio zay tena hay ifantoka iainy ny feonao ny instruction anao aminay isan'andro misaotra jesosy mankasitraka indrindra ny amin'ny fahatsaranao mankasitraka ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny alehibe ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fahasoavanao misaotra ny amin'ny fanahinao masina tsy anatinay Andriamanitra miaraka aminay tantananay tsy mamelanay fa mampianatra anay manolotsaina anay monsieur révélé aminay ny amin'izay tsy mety rehetra ty anatinay mankasitraka raiso zanaka ary fanahy masina raiso ny ady raiso ny voninahitra raiso ny dera milaza mandrak'izay jesosy kristy fa ho anao rery amin'ny voninahitra